Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Tu remplis, Seigneur, de ta présence, nos cœurs avides ont besoin de sentir. Oh Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Tu remplis, Seigneur, de ta présence, nos cœurs avides ont besoin de sentir. Brûler encore, tout comme au premier jour, quand dans ta grâce, tu nous as secourus. Nous pardonnons dans ton immense amour, purifié par le sang de Jésus. Oh Saint-Esprit, je viens dans la louange, te demander de venir en seul. Je t'emmène, j'ai soif de ta puissance. Viens, Esprit Saint, oui, viens, Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit, tu viens dans la louange, te demander de venir en seul. Je t'emmène, j'ai soif de ta puissance. Viens, Esprit Saint, oui, viens, Esprit de Dieu. Saisis nos mains, faibles et languissantes. Oh Saint-Esprit, rallume le feu. Ton feu ardent, voilà ce qu'il nous manque pour que ta gloire resplendisse en ce lieu. Saisis nos mains, faibles et languissantes. Ô Saint-Esprit, rallume le feu. Ton feu ardent, voilà ce qu'il nous manque pour que ta gloire resplendisse en ce lieu. Ô Saint-Esprit, viens dans la louange, se repentant là où nous sommes tombés. Ô Saint-Esprit, pardonne nos offenses, on te laisse toujours, Saint-Esprit dirigé. Ô Saint-Esprit, on vient dans la louange, se repentant là où nous sommes tombés. Ô Saint-Esprit, pardonne nos offenses, on te laisse toujours, Saint-Esprit dirigé. On te laisse toujours, Saint-Esprit dirigé. Qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit dirigé. Alléluia. Mbola faly miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izay menada anio asabotsy faharoa ny volana marsa 2024. Ry hava maralo amin'ny tompo, raha entsika ny rahateo dia tena hoe miantso ny fanahy masina. Miantso ny fanahy masina isika amin'izao fivoriana masina izao. Efa niomana vaiana iaona amin'ny tompo. Ry havana, isika tokony hiomana andro aman'alina iaona
amin'ny tompo satria ho avy Jesosy raha tonga tampoka moa izy amin'izao ora sy fotoana izao. Raha tonga tampoka amin'izao Jesosy, efa niomana ve ianao tompo? Efa niomana ve ianao? Inona no zavatra nataonao teo? Ka isika hatsapa ny zavatra nataontsika tsiraray avy vo teo alohan'itsika hivory toy izao. Miantso ny fanahy masina isika, hanatrika antsika amin'ny toerana misy antsika tsiraray avy, mangataka azy isika, izay ilay hira teo, ary koa mba hamelona indray ilay afo ao anatintsika, ilay afo ao anatintsika, tahaka ny voalohany fotoana nanarahantsika ny tompo. Nafana fo be isika tamintsika nanolo-tena ho an'i Jesosy, ary efa feno ny fanahy masina marina ve ianao tompo? Satria raha feno ny fanahy masina ianao dia miova tanteraka ny fiainanao. Izay isika rehefa miaraka amin'ny tompo, olona vaovao, fiainana vaovao. Ny fanahy masina iray dia tena malefaka toy ny iray ihany, ary tsy tia loto, tsy tia zavatra ratsy ny fanahy masina. Izany hoe izy masina izany dia tena fady aminy mihitsy ny fahalotoana rehetra. Ka mahatsapa ve ianao tompo hoe misy ny fanahy masina ao anatinao? Raha mbola tsy mahatsapa ianao, fa raha mbola tsy ao anatinao ny fanahy masina, dia anio ny fotoana ka natonanao an'i Jesosy. Manantona azy anio. Raiso izy ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainanao, fa hiova tokoa ny fiainanao. Tena hiova ny fiainanao. Fa raha kosa ianao efa manana ny fanahy masina, nefa ilay afo ny fanahy masina ao anatinao tsapanao fa miamaty, satria tsisy aim-panahy intsony. Izany hoe ny fanahinao tsy mahery intsony, na hivavaka izany, na hamaky baiboly izany, dia fotoana izao hiverenanao amin'i Jesosy. Ry havana, anio dia fotoana fandraisana ny Fanasan'Ny tompo. Efa nalefako tato ihany omaly ny amin'ny fampatsiahivana izany ny fandraisana ny Fanasan'Ny tompo anio. Mino aho fa efa niomana ianao tompo. Ry havana, izany dia araka ny teniten'Andriamanitra hoe ataovy izao hoy Jesosy ho fahatserovana ahy, ho fahatserovana azy. Raha hatsiaro a Jesosy isika, hatsiaro andray isika, dia mila isika mahafantatra azy bebe kokoa. Fantatrao marina ve ny dikan'ny fandraisana ny Fanasan'Ny tompo? Aloka ny amin'ny ho fiainantsika any an-danitra rahatrizay izany. Aloka efa miaina sahady ny fiainan-danitra isika ity. Ry havana, alohan'izany anefa hitondrasan'ny mpanompon'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra rehefa avy eo, sy koa ny fandraisana ny Fanasan'Ny tompo, dia tsy maintsy isika vita fihavanana amin'Andriamanitra, mibebaka amin'Andriamanitra, mba hahafahantsika hanatrika an'i Jesosy sy ny anjeliny ary ny iray any an-danitra eo anatrehan'ny latabatra masina izay eo atrehantsika. Satria rehefa handray ny Fanasan'Ny tompo isika na amintsika izao mivavaka izao izao fotoana izao dia any an-danitra koa dia mijerentsika ohatran'izao. Ohatrantsika izao mihitsy koa mijerentsika koa ny any an-danitra, mijerentsika amin'izao paozintsika izao. Hitany iray ao anatrehany ny fiainantsika ohatran'izao eto amin'izao fotoana izao any an-danitra. Dia amin'ny fotoana anaovantsika ny fandraisana ny Fanasan'Ny tompo dia ho hitany iray mihitsy anatin'ny fontsika tsiraray avy, ao anatin'ny saintsika tsiraray avy, hitany iray izany, satria miseho eo anatrehany avokoa ny miafina rehetra. Ka hibebaka aloha isika, hibebaka isika mba ho mendrika eo anatrehan'i Jesosy sy ny iray. Izay tsy mahita anao, ny tompo no mahita anao.
ka engane mba tsy ho verimaina foana tompo ny atongavanao eto, fa engane ho faly aminao ny tompo ary ho faly aminay ihany koa, satria isika raha madio am-po dia ho faly amintsika ny iray ary ahitan'Andriamanitra isika. Ry havana ny teny izay nomeny fanahy masina teo hoentintsika ny fibebahana dia ao amin'ny bokin'ny Salamo. Salamo 8:100. Horaisintsika ny andininy fa 7:20 ka hatramin'ny 4:30. Io zany no horaisintsika hoentintsika ny fibebahana eo anatrehan'ny tompo. Io no nomeny fanahy masina teo dia io no horaisintsika zany. Salamo 7:20 manomboka eo amin'ny 7:20 zany ka hatramin'ny fa 4:30. Ovakiko ny teny rehefa hitantsika tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Mahagaga ny teny vavolombelonao, ka izany no hitandremako azy. Mitondra fahazavana ny famoahana ny hevitry ny teninao, ka manome fahalalana ho an'ny olona tsopo. Mitanatana vava aho ka misento, fa ny didinao no iriko. Todio aho ka mamindra fo amiko, araka ny tokony ho anjaran'izay tiany anaranao. Ampioreno amin'ny teninao ny diako, ary azavela anapaka ahy izay mety ho faharatsiana. Vonjeo amin'ny fampahoriana ataony olona aho, dia hitandrina ny didinao. Ampamirapirato amin'ny mpanomponao ny tavanao, ary ampianaro ahy ny didinao. Rano mandrika no mijononoka amin'ny masoko, noho ny tsy fitandreman'ny olona ny lalànanao. Amen. Io zany no teny nomeny fanahy masina antsika hibebahantsika. Misy zavatra maromaro ny voateny ato. Mety ianao ao anatin'ny olona amin'izao fotoana izao misy mpankahala anao, satria ny teny izay tonga zany dia raha manatrika eto ianao na iza dia ho antsika tsiraray avy, tsy hoe kory ho anareo ihany fa ho anahy. Ny olona zany izay mitondra ny tenin'Andriamanitra dia tsy maintsy ihany koa ho an'ilay olona ihany koa ny teny rehetra izay abaraka. Zay zany le izy, satria ny fanahy masina no miteny amin'ny alalan'ny olona izay nomeny tompo ny teny. Fa ilay olona ihany koa zany hoe zaho eto miteny eto, dia anarin'ny tompo ihany koa aho, dia avy eo ianareo rehetra ihany koa. Io teny io zany dia ho antsika tsiraray avy, satria baiko ny fanahy masina zany io. Io zany no hibebahantsika izany ny momba ny amin'ny fiainantsika. Averiko vakina ny teny dia aoka ianao ahatsapa izay tokony hibebahanao eo anatrehan'ny tompo izany, trasanao ny tenanao. Hoy ny teny horaisiko tsikelikely zany izy, dia izay tiany fanahy masina anazavana azy alohantsika hibebaka. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy tompo ny teny. Mahagaga ny teny vavolombelonao, ka izany no hitandremako azy. Hatreo aloha. Mahagaga zany ny teny vavolombelon'ny tompo, ity tenin'Andriamanitra ity. Ity no vavolombelon'i Jesosy ity teny ity. Io no manambara fa Jesosy no teny. Andriamanitra ilay tonga nofo, Jesosy izany no teny. Ny baiboly raisintsika. Mahagaga zany ny tenin'ny vavolombelona, zany hoe izy ilay vavolombelona eto amin'ny tany iainantsika, ka izany no hitandremako azy. Tena mitandrina ny tenin'Andriamanitra ve zany izy? Satria mazava tsara ny teny eto hoe ka izany no hitandremako azy.
dia zany hibebahantsika sahady, hibebaka isika tompo raha tsy mitandrina loatra ny tenin'Andriamanitra, satria ny tenin'Andriamanitra dia mahagaga ny teny vavolombelonao, ka izany no hitandremako azy. Tokony hitantatra zany isika ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Mitondra fahazavana ny famoahana ny hevitry ny teninao, ka manome fahalalana ho an'ny olona tsopo. Amen. Izay le izy. Jesosy no fahazavana. Mitondra fahazavana izany ny famoahana ny hevitry ny tenin'Andriamanitra izany. Izay olona rehetra manaraka ny fahamarinana sy ny fahamasinana dia efa nahita n'ilay fahazavana, efa nandray ilay fahazavana ao anatiny, efa nandray ny tompo izany izy ilay fahazavana, dia izay no hoe mitondra fahazavana izany ny famoahana ny hevitry ny tenin'Andriamanitra izany. Ny tenin Jesosy izany dia fahazavana mihitsy eo amin'ny fiainantsika. Tena mampangetaheta foana satria raha tsy misy ny teniny izany isika dia anatin'ny aizina. Tena ao anatin'ny aizina tompoko ary tena izany mihitsy. Dia hoy toy ny teny hoe ka manome fahalalana ho an'ny olona tsopo. Amen. Ny olona tsopo zany no matakatra ny fahalalana. Raha olona ratsy fanahy, olona miavonavina, olona manana fiainana hafahafa, dia tsy hatakatra mihitsy zany ny tenin'Andriamanitra, ilay teny fahazavana. Mila zany isika tsopo. Isika tsiraray avy hoy aho ao anatin'izany avokoa. Hibebaka isika mba hanafotsotra, mba hazava amintsika ny tenin'Andriamanitra. Izany hoe ho ao anatintsika izany ilay fahazavana dia i Jesosy. Satria raha ohatra ka olona tia ady isika, raha olona masika isika, raha olona miteniteny foana isika, dia tsy tsopo mihitsy izany ary tsy hahazo ny hevitry ny tenin'Andriamanitra isika. Ary tsy hazava amintsika zany ny tenin'Andriamanitra. 9:3-1. Mitanatana vava aho ka miseto, fa ny didinao no iriko. Amen. Ry havana, tena tokony mangetaheta mihitsy zany isika. Ny olona mangetaheta dia tena hoe mitanatana vava mba azo gotina rano. Ry havana, any amin'ny afobe dia toy izany. Any amin'ny afobe dia maniry ny olona any mba azo gotina rano, na indray mandeha fotsiny aza, na indray mandeha fotsiny aza, mba ampamaina, mba angatsiatsika ny lelany, satria afo no mandoro azy. Eto nefa ny tenin'Andriamanitra dia manambara hoe mitanatana vava aho ka miseto, fa ny didinao no iriko. Ry havana, tsy maintsy tonga amin'izany isika, tsy maintsy tonga amin'ny hoe mitanatana vava, ka tena hoe miseto mihitsy maniry ny didin'Andriamanitra. Raha mbola tsy tonga amin'ny hoe fangetahetana zany isika amin'ny tenin'Andriamanitra, dia mila isika mangataka amin'ny tompo hoe tompo, omeo ilay fahazavana aho, ampianaro a Jesosy fa tsy haiko, maninona Jesosy no tsy mety mangetahetany amin'ny didinao. Tena omeny tompo isika rehefa mitsotra madio fotsiny. Mila tsika zany tena hoe mitsotra eo anatrehan'ny tompo. Fa raha mbola mianjonanjona isika hoe mahay zavatra rehetra, ary hoe tsy mila fanampian' Jesosy dia avelan'ny tompo eo zany isika. Tena zany mihitsy avelan'ny tompo tsika, satria tsika mieritreritra hoe mahavita ny vitantsika tsika. Nefany isika olombelona, zavatra vitantsika olombelona tsiraray avy dia mitondra antsika any amin'ny elo. Eny tompo, raha tsy ny tompo no mitondra antsika, dia any amin'ny elo ny hafarantsika. Ka mila zany isika manetry tena, mibebaka anatrehan'i Jesosy dia mangataka Jesosy eo, ameo ahy mba mangetahetany amin'ny teninao.
ameo ahy izany Jesosy fa tsy haiko izany Jesosy. Tompo, aoka tena iriko ao anatin'ny tenako mihitsy ny didinao. Omeny Tompo izany, omeny Tompo antsika izany. Zava-tsoa izany satria ho an'ny Tompo, ho an'ny fanahintsika ary tena hoe ho an'Andriamanitra mihitsy no ilaintsika, zavatra irintsika. 2:30 amin'ny Salamo 8:20 io todio aho ka mamindra fo amiko araka ny tokony ho anjaran'izay tia ny anaranao. Amen. Eto zany dia mila antsika mangataka ny famindram-pon'Andriamanitra. Angatahantsika izy hitodika amintsika tsiraray avy mba tsy amboantsika izy zany. Mety hiteny ianao efa elabe no tsy narehan'ny tompony hiteny tamiko. Oka ianao anio hitady azy bebe kokoa. Dia nomboka are azy ianao. Satria mety nitodika izy, mety ny zavatra atao tamin'ny fiainanao nampitodika azy, ka tsy maintsy zany ianao mangataka hoe todio aho fa mamindra fo amiko araka ny tokony ho anjaran'izay tia ny anaranao. Amen. Zay tia ny anaran'ny Tompo ihany izany Tompo no omen'Andriamanitra anjara. Mazava tsara ny ten'Andriamanitra eto. Zay tia ny anarany any no omeny anjara izany. Mangataka ny famindram-pony, mangataka azy mba hitodika amintsika izany. Be dia be zany ny fibebahana ao ataontsika. Oka ianareo hitadidy raha misy baiboly moa ny ao an-tananao, ka rehefa andohalika hivavaka isika rehefa avy eo, dia jerevo izay teny mbola hoe tianao hibebahana fa atory ny fanahy masinanao. Raha hoe misy verse amin'ireo tianao hibebahana dia atorony ianao. Fa tena anampy anao izany, Tompo, tena anampy anao izany. Satria ny Tompo dia mamindra fo amintsika izy rehefa tena mitsotra aminy isika. 3:30 Ampioreno amin'ny teninao ny diako, ary aza vela anapaka ahy izay mety ho faharatsiana. Amen. Mila zany isika mangataka amin'ny Tompo mba hiorina tsara zany ny diantsika tsiraray avy, mba hiorina tsara zany amin'ny tenin'Andriamanitra. Satria ry havana raha tsy miorina amin'ny tenin'Andriamanitra ny diantsika dia tsy ho tody any an-danitra isika. Tsy ho tody any an-danitra isika. Dia hoy koa ny teny hoe ary aza vela anapaka ahy izay mety ho faharatsiana. Amen. Mangataha amin'ny Tompo anampiny anao raha tsy mety maharesy ota anankiray ianao na ota anankiroa. Satria izay ilay faharatsiana. Tsika tsy mahavita tena hoy aho. Tsy mahavita tena isika. Fa izy patron antsika, izy lehibe antsika, dia i Jesosy izany. Izy no angatahantsika famindram-po mba anampy antsika. Anampy antsika. Ny fanahy masina mihitsy koa satria izay ilay hira teo. Izy fanahy masina no miasa ao anatintsika izany. Izy no miteny, izy no manova, izy no mampianatra antsika. Izy no mibitsika ao amintsika mitandremy ity, aza atao azao ito, tandremy ity zavatra ity. Tena mibitsika mihitsy ny fanahy masina. Raha matsapa ianao hoe zanak'Andriamanitra, ka raha ohatra ka tonga amin'ny toerana anankiray ianao, ka hitanao misy zavatra tsy mety eo dia refeo ianao ao anatinao, miteny hoe aza manao anio ianao, na hoe aza mandeha makany amin'iny toerana iny ianao. Raha vao heninao izay, na hoe aza miteny ratsy ianao, mibebay ianao fa avy niteny ratsy, na hoe aza mihinana anio ianao fa maloto io zavatra io. Dia rehefa miteny an'izay fanahy masina dia tsapanao hoe manakana anao izy mba tsy handoto ho anao. Araka ny teneny tamiko efa ela ny amin'ny tsy mahazo intsony aho mividy hena any amin'ny mpivarotra sakafo silamo. Na koa hoe le pita reny, amidy reny ety mantsy misy an'ireny ety.
Taloha nihinana an'ireny, mihinana pita, mihinana le sakafo zareo avy any reny zany amboariny zareo reny zany. Satria hoy ny fanahy masina tamo, zavatra naterina tamin'ny sampy, biby natao sorona, nalatsaka ny rany. Fantatrao zizy ny zavatra natao tamin'ilay biby ka tsy azonao hohanina. Raha tsy fantatrao mantsy dia hafa izay. Fa hitako tsara zao mihitsy le magazay hoe alala ny hena ao, dia mbola mitsofoka ao ihany dia mbola mividy ihany. Dia sakana ny fanahy masina tsy mahazo dia tena tsy nandeha nividy sakafo tamin'ireny intsony. Na hoe mihinana zany hoe pita izany, manamboatra tao-trano dia mihinana, vidy nofon-kenana akoho na mividy akoho any am-pivarotra hafa dia manamboatra dia mihinana. Fa tsy heveran'ny tompo mihinana hena izay nalatsaka ho an'ny satana ny rà, nefa dia mbola hohanina ihany. Tsy eken'ny tompo izany, tsy eken'ny tompo izany. Dia eny ohatry zany ny fanahy masina rehefa mananatra izy, ampahafantariny antsika mpitiavana mihitsy, ampitiavana mihitsy. 7:30. Vonjeo amin'ny fampahoriana ataon'ny olona aho, dia hitandrina ny didinao. Amen. Eto iaho dia misy olona izany any aminareo izay miaino na ianao mety hiaino any ariana any misy olona zany ato ory. Misy mampahory anao zany, misy olona mampahory anao, mangataka famonjena amin'ny tompo zany ianao. Kanefa ny miteny ten'Andriamanitra eto hoe mila zany ianao miteny koa hoe dia hitandrina ny didinao, satria tompo tsy afaka hiaro antsika ny tompo raha tsy any tompo isika. Zany hoe raha misy olona mampahory anao nefa ny ianao mbola manao ny fiainana izao tontolo izao ka mamaly ratsy an'ilay olona ihany, na mifosa an'ilay olona ihany, na mila ady amin'ilay olona ihany, na mangarigarika an'ilay olona ihany, na mbola miaina amin'ny fiainana izao tontolo izao, dia tsy afaka zany ny tompo hiditra an-tsehatra hiaro anao. Fa eto zany ianao raha tianao hovonjen'ny tompo dia mila an'ilay olona tsopo aloha. Ianao zany mila ho tsopo, dia koa mila miteny amin'ny tompo hitandrina ny didin'ny tompo, dia ny teniny izany, ny tenin'Andriamanitra, ary koa ny fankatiavana tian'ny olona rehetra. Zany hoe tsy mankahala an'izay olona manenjika anao na manaratsy anao, fa mivavaka ho azy aza, dia miditra an-tsehatra ny tompo amin'izay. Betsaka zany ny zavatra hibebahantsika hoy aho, ianao no mahalala. Ny fanahy masina hitarika anao amin'ny fibebahana izay ho ataontsika rehefa avy eo. 5:30. Ampamirapirato amin'ny mpanomponao ny tavanao, ary ampianaro ahy ny didinao. Amen. Eto zany rehefa avy mibebaka isika anaty fibebahana dia mangatah amin'ny tompo mba hampamirapiratra ny tavany amintsika ny tompo. Ry havana tsara be ne zany, mangataka amin'ny tompo mba hampamirapirata ny tavany amintsika. Fahasambarana ny mahita an'izany, tena fahasambarana ny mahita ny famirapiratany fahalebiazan'ny tompo amin'ny fiainantsika. Na tsy mahita fahitana ary ianao, na tsy mahita ao anatin'ny nofy aza ianao, fa tsapanao amin'ny fanahinao, fa feno ny fahazavan'ny tompo ny tenanao. Tsapanao io ao anatin'ny fanahinao, satria fanahintsika dia ray any amin'ny ray. Hoeninao mihitsy ilay famirapiratany fanahiny iray ao anatinao, amin'ny fiainanao, satria ho hita amin'ny endrikao ny famirapiratany tompo, ho hita amin'ny fiainanao izany. Mangataka amin'ny tompo zany isika hoe ampamirapirato amin'ny mpanomponao ny tavanao,
ary ampianaro any ny didinao. Amen. Mangataka ihany koa ampianarany tompo ny didiny amintsika. Ny fanahy masina tompo no mampianatra. Isika tsy afaka mampianatena. Tsy afaka mampianatena isika. Fa rehefa mandray ny tenin'Andriamanitra isika, rehefa mamaky baiboly izany, dia eo ny fanahy masina no mampianatra. Ampianarina isika. Nefa ny alohany ianao hivavaka, handray baiboly izany rehefa ianao manokana io dia mivavaha aloha ho hisy ny fanatrehany ny fanahy masina. Mandroaka devoly aloha, dia mibebaka, mivavaka. Dia rehefa raisinao ny baiboly dia mitenao fanahy masina ampianaro na hoe ampahirato ny masom-panahy, alalako izay ho teneninao. Dia ny ataon'ny fanahy masina, fampahirizana foy izany no teneniko aminareo ny ataon'ny fanahy masina, mamaky izany ianao. Dia ny ataony aminazy izany mamaky ahako dia rehefa mamaky dia misy verse asainy avero vakiana, dia averiko vakiana, dia miresaka mihitsy miteny mihitsy ay ohatranky tianao ambara fanahy masina. Ampalalana izany ilay teny. Aleloia. Izay mihitsy ny atao izay ilay hoe ampianaro ny didinao aho. Tena ampianary ny tompo avy amin'ny alalan'ny fanahy masina ny didiny isika. Andininy farany, rano mandrika no mijononoka amin'ny masoko noho ny tsy fitandreman'ny olona ny lalànanao. Amen. Ry havana, asa ianareo na ohatrà. Indraindray isika dia feno alahelo ny amin'ny faniratsiran'olona, faniratsiran'ny olona an'Andriamanitra. Maro ny miteny hoe mpivavaka nefa tena voamia manala baraka an'Andriamanitra. Dia malahelo ilay fanahy masina ao anatintsika. Ary indraindray dia marina fa tena mitomany tokoa. Eny, indraindray mitomany mihitsy amin'ny alahelo ny amin'ny fahitako ny fiainan'ny olona sy ny toetrany olona tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Marina izany tokoa. Satria ilay fanahiny iray ao anatintsika dia fanahy, tsara fanahy ary malahelo rehefa mahita zavatra toy izany. Dia izy ilay tempolony tsinona ny vatantsika dia tsapantsika koa ilay izy. Tsapany tenantsika koa. Ry havana, ibebaka isika. Ibebaka isika ho an'ny tenantsika tsiraray avy. Angataka amin'ny tompo mba hitandrina ny tenin'Andriamanitra isika. Raha tsy nitandrina isika dia ibebaka isika. Eo ihany koa ny amin'ny hoe mitondra fahazavana ny hevitry ny teniny. Misy fahazavana marina avy ao anatintsika. Ny beba mangataha aminy raha ohatra ka tsy manana an'izany ianao. Satria hoy izy ho an'olona tsopo. Isika zany mila ho tsopo. Angataka an'izay koa zany isika. Mba ho tsopotsika ao anatrehan'ny tompo zany. Mba ho mendrika ao anatrehany isika tsiraray avy zany dia mitanatana vava koa isika miseto aniry ny didin'Andriamanitra. Maniry zany mba azo ny didin'Andriamanitra ao anatintsika. Eo ihany koa zany ny fangatantsika amin'ny famindram-pony amin'ny tokony mba ho anjarantsika zany eo anatrehany iray. Mangataka ihany koa isika ny amin'ny mba hiarovany tompo antsika izany, mba hoe tsy avelany anapaka antsika zany izay mety ho faharatsiana. Mangataka tsika zany amin'ny iray. Bebe izy eto Eo ihany koa zany amin'ny olona izay mampahory antsika. Ny olona izay mampahory antsika, angataka amin'ny tompo isika amindra tompo fo amin'ilay olona. Satria mila mivavaka ho an'ny hafa isika, fa tsy ny tenantsika foana. Mangataka tsika hiarovany tompo antsika dia amindra ny tompo fo an'ilay olona ary hibebaka ho an'ilay olona koa isika.
eo ihany koa ny mba hitandremantsika ny didiny zany. Eo ihany koa zany ny amin'ny mba ampamirapiratany Tompo ny tavany amin'ny tsika izany, dia mba ny ampianarany antsika ny didiny, ampianarana fanamasina antsika zany. Dia isika koa ny alahelontsika ny amin'ny olona tsy mitandrina ny tenin'Andriamanitra. Hivavaka ho an'ireny koa isika, hivavaka ho an'ireny koa isika. Aorianan'izay isika dia androka devoly. Roay avokoa izay manelingelina anao, fantatrao ny zavatra manelingelina anao. Roay amin'ny anaran'i Jesosy, aza matahotra mandroka devoly. Fa raha matahotra ianao dia miome izy ary vao mizy maka namana hipetraka eo aminao. Fa roay tsy manana droit izy mipetraka eo aminao rehefa ny Tompo ianao. Na mbola tsy any Tompo ary ianao dia roay izy. Amin'izay ianao afaka miantso ny Tompo mba ho ao aminao amin'izay, raha mbola tsy any Jesosy ianao. Andao ara tompoky andoaly ka isika hitondra ny tenantsika tsirairay avy eo anatrehan'i Jesosy, satria ny Tompo irery ihany no afaka miaino antsika sy mamela antsika tsirairay avy. Andoaly ka isika tompo. Eto ny Tompo ny tenanao. Ibebaka isika tompo. Jesosy malala o. Ndreto izay Jesosy eo miantso ny anaranao Jesosy. Mibebaka eo anatrehanao Tompo, satria tsy mendrika izay Jesosy. Inona moa izahay Tompo? Tsy zanak'olombelona Jesosy, tsy mendrika akory Tompo. Ka mangataka aminao Jesosy. Mangataka aminao Tompo, mamindrafo aminay Jesosy. Eninay Jesosy ny teninao teo tao bokin'ny Salamo, manambara Tompo mba aizanay mitandrina ny didinao. Aizanay mitandrina ny teninao Jesosy eo, izay nefa tsy mendrika Jesosy. Tsy mendrika akory izahay raha io, satria mpanota ratsy, mpanota tsy mendrika Jesosy. Ka indreto izay Jesosy eo, mandoalika eo anatrehanao, mibebaka aminao Jesosy, miantso ny anaranao Tompo. Oka izay Jesosy mba olona tsopo, ny fonay Jesosy hoentina eo anatrehanao. Mba olona marina izay Jesosy eo anatrehanao Jesosy eo, satria olona tsy mendrika izay tsirairay avy. Mpanota izay, ratsy izay Jesosy. Araka ny teninao Tompo, fa samy mpanota avokoa izy rehetra, ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Jesosy io, mifona mibebaka aminao, mandoalika eo anatrehanao Jesosy io. Mpanota avokoa izahay, mpanota ratsy izahay. Hoentinay anatrehanao Jesosy ny fonay Jesosy io, ny fonay vato Jesosy io. Oka ianao Jesosy io, amelanay. Amelanay Jesosy io. Diovy ny fonay mba ho fonofo Jesosy. Diovy ny fonay mba ho fonofo Jesosy io. Ovay izay Jesosy, mba anana ny fonao Jesosy. Ianao lay malefo fanahy, ianao lay Yesoa Amasia, ianao irery ihany no mpamonjy tonga lafatra Jesosy. Ianao irery ihany Jesosy io. Ampianaro izahay hitandrina ny didinao, ampianaro izahay Tompo, mibebaka izay satria impiry moa izay Jesosy eo no kamo mamaky ny teninao. Impiry moa izay Jesosy eo no mangataka andro lava Jesosy eo mamaky ny teninao, ary tsy maharitra raha Jesosy rehefa mandray ny teninao. Ka mifona aminao izay Jesosy eo, mifona aminao aho Tompo, ny amin'ny tsy fahamendrehako. Tompo malala o, ampianaro ny teninao aho, ampianaro ny didinao aho Jesosy, mba ahaizako mankatoa anao bebe kokoa. Araka ny teninao Jesosy, fa ny ratsy dia mbola hay ratsy hatrany, ary ny maloto dia mbola hay aloto hatrany.
Ary ny marina dia marina hatrany. Ary ny masina mbola masina ihany. Tompo, ka izay tsiraray avy ato Jesosy. Mba ho tanteraka aminay ilay hoe marina mbola marina ihany Jesosy. Ary mba ho masina izay ka mbola masina hatrany Jesosy. Mbola masina ihany ao anaty Jesosy. Tompo malala mila anao nefa nizay. Raha izay fotsiny dia tsy mahavita na inona Jesosy. Fa mila anao izay. Mila anao izay Jesosy malala ka ny fanahy masinao hitoetra ao anatinay. Ka anao fanahy masina hiasa aminay tsiraray avy. Ampianatra ny teninao. Anavao anay. Ananatra anay. Anamboatra anay araky ny tiavanao anay. Araky ny nitiavanao anay fanahy masina. Ny tempolinao izay. Tempolinao tsy mendrika fanahy masina. Ka indreto izay tsiraray avy. Mitondra ny tenanay eo anatrehanao. Diovy izay fanahy masina amin'ny afinao. Mamelany elokay Jesosy. Mamelany elokay Jesosy. Sasao amin'ny ranao soa izay. Tompo malala ny fisainanay. Ny fisainanay foana Jesosy azo tontolo izao. Ny fiainanay andavanandro. Asa mandraikitra mampiasa lohanay Jesosy. Tompo, ianao fa miteny hoe sainy zavatra any ambony any amin'ny toeranao. Ka indreto izay Jesosy mifona aminao. Mifona aminao Tompo malala satria tsy mendrika izay. Tsy mendrika izay Tompo. Ka mamelanay. Mamindra-fo aminay Jesosy. Mila anao izay. Mila ny fanatrehanao izay Jesosy. Tompo malala ao reo olona mampahory anay. Ao reo olona mpanaratsy anay. Ao reo olona mpitsara anay Jesosy malala mivavaka ho an'izy ireny izay. Mangataka fifonana ho an'izy ireny izay Jesosy malala mamindra-fo amin'izy ireny ianao. Mamindra-fo amin'izay olona mitsangana ho favalinay ianao Jesosy. Tompo malala ka ho tsapan'izy ireny Jesosy ny fahalebiazanao. Tahaka ny fahatsapanay tsiraray avy ny fahalebiazanao. Ka angina izy Tompo hitsahatra amin'ny fifosana sy ny fanaratsianay Jesosy fa mba hitady ianao koa Jesosy. Ka mba ho sambatra Jesosy. Ka mba ho sambatra Jesosy. Alao anatin'izy ireny Jesosy ny foratsy. Alao anatin'izy ireny Jesosy ny fifosana. Alao anatin'izy ireny Jesosy ny fankalana Jesosy. Ny tsy fitiavana Tompo alao anatin'izy ireny. Ka Tompo aitia izy ireny. Ka ity Jesosy izy ireny. Ka atsapa Tompo ny fitiavanao. Satria Jesosy ho avy ianao hitsara ny tany Jesosy. Hitsara ny zanak'olombelona. Hitsara ny zanak'olombelona Jesosy. Tsy ho zakany eto ambonin'ny tany. Tsy ho zakany nofinay olombelona Jesosy ny fiavinao amin'ny fitsaranao. Amin'ny fitsaranao. Amalinao any tany Jesosy. Ka mamindra-fo Jesosy amin'izay manao ratsy anay. Mamindra-fo Tompo. Tompo malala mamelan'izy ireny koa izay Jesosy eo anatrehanao. Mamelan'izy ireny Jesosy eo anatrehanao Jesosy malala mamelan'izy ireny izay Tompo. Tompo malala mangataka aminao izay. Ianao anadio ny fijerinay. Anadio ny sofinay. Anadio ny tenanay manontolo. Ny tananay ny tongotray Jesosy. Ny mombanay manontolo Tompo. Entinay eo anatrehanao Jesosy. Mifona aminao zay Jesosy satria tsy mendrika. Diovy amin'ny ranao soa zay Jesosy. Mamindra-fo aminay Jesosy. Mamindra-fo aminay Jesosy satria mpanota izay. Sasao amin'ny ranao zay Jesosy. Sasao amin'ny ranao soa zay Jesosy malala satria milanao fatratra izay. Milanao fatratra izay Jesosy malala ianao Tompo ampianatra anay. Ianao fanahy masina ampianatra anay. Izay olona ho ato mangataka aminao mba ampianarinao ny teny. Ampazavanao ny sainy. Ianao malivavaka azy. Ianao malivavaka azy. Tompo ampianary ny teninao izay. Ampianary ny teninao zay Jesosy malala satria tsy mahay manao na inona izay. Tsy mahay manao na inona izay Tompo malala fa ianao rery ihany no afaka mameno anay. No afaka miaro anay.
afaka mampianatra anay, afaka manovanay, afaka manovanay. Ka mangataka aminao zay Jesosy am'izao ora sy fotoana izao. Mangataka aminao zay fanahy masino, ameno anay indray. Mangataka aminao fanahy masino, ameno anay indray araka ny hira zay nenonay teo. Fenoy anao ity trano ity fanahy masino. Mangatainao fanahy masina, ameno amin'ny toerana misy anao, naiza misy anao. Rehefa avy nibebaka ianao, mangata amin'ny Tompo ianao. Ny Tompo no mahita ny misy anao. Za tsy mahita anao fa ny Tompo no mahita anao. Mangataka aminao aho Tompo, ka ho feny fanahy masinao ity tranonay. Fenoy anao ny tenany akonako tsiraray avy. Fenoy anao izay tsiraray avy fanahy masina. Fenoy anao Jesosy izao asanao izao. Fanahy masina, fenoy anao, fenoy anao. Ka iova ny atmosfera amin'ny toerana misy anay tsiraray avy fanahy masina. Anao, andatsaka indray le afo avy aminao anatinay tsiraray avy. Avao izahay mba homendrika anatrehanao. Tahaka tamin'ny fitiavana voalohany fanahy masina. Tamin'ny fitiavana voalohany anay taminao fanahy masina. Mangataka aminao. Fenoy anao izay. Fenoy anao izay fanahy masina. Diovy amin'ny afinao ny tenanay manontolo. Diovy amin'ny afinao ny mombanay manontolo. Ny vavanay. Dory amin'ny afinao ny vavanay mba zanay miteny foana soa. Dory amin'ny afinao ny vavanay amin'ny zavatra nohaninay tsy mendrika teo anatrehanao. Anao andoro amin'ny afinao fanahy masina. Diovy amin'ny afinao izay. Fanahy ny rayo, fenoy anao izay. Fenoy anao izay tsiraray avy. Fenoy anao izay tsiraray avy. Fa mila anao fatratra izay. Mila anao fatratra izay. Mila anao fatratra izay. Miteny ny fanahy masina eto. Fa misy olona mbola mipetapetaka foana amina olona izao tontolo izao. Manaraka ny fanaony ianao. Manaiky izay zavatra ambarany ianao. Mila ianao miala amin'izany. Efa tsy tsony ny fotoana. Mila ianao manalavitra ny olona toy izany. Ho alan'ny olona rehetra nareo no ny anarako ny Tompo fatatsika tsara izany. Mila ianao manalavitra ny ratsy. Zay na tonga ny teny amin'ny faharatsiana teo. Mila manalavitra n'izany ianao. Avelao ny olona ankahalanao. Avelao ny olona hitsaranao. Fa ny Tompo dia nizaka izany. Manalavira ny ratsy ianao. Na dia tsy manaraka ny fanaony ianao. Misy ny manaraka ny fanaony. Fa le olona ato dia ambara ny fanahy masina fa tsy manaraka ny fanaony. Nefany miaino, makasitraka. Zany hoe na dia hoe tsy makasitraka ianao dia miaino. Rehefa miaino ianao ka manaiky fotsiny lohanao dia anisan'ny makasitraka izany. Mila ianao misaraka amin'izany olona izany. Mila manalavitra zany olona izany ianao. Arovo ny fanahinao fa ho avy ny Tompo. Ho avy ny Tompo. Ho avy ny Tompo akatsika. Tsisy intsony ny fotoana. Tsisy intsony ny fotoana. Aza miazakazaka intsony any amin'ny lalan'ny faharatsiana fa miaratsy zao fiainana izao. Tsisy intsony ny fotoana. Miverena amin'ny Jesosy. Miverena amin'ny Jesosy. Misaotra anao fanahy masinao. Misaotra anao fanahy masinao. Ny amin'ny fitiavanao sy ny famindraponao. Hitsangana isika androka ny devoly. Ny asa maizina rehetra. Ianao ijoro. Ijoro. Ary hiasa. Androka ny asa maizina rehetra ny amin'ny toerana misy ianao. Ka amin'ny anaranao Jesosy evan'i Nazareta. No hitsangananay. Hitsangananay ny asa maty Satana rehetra. Didina amin'ny anaran'i Nazareta reo miala ny asa maty Satana rehetra tsy nanakeza na pahefananao rehefa resy dia miala. Torana amin'ny afanahy masina. Torana amin'ny afanahy masina. Torana amin'ny afanahy masina. Didina amin'ny anaran'i Jesosy nareo miala ny asa devoly Ezekiela. Torana amin'ny afanahy masina. Torana amin'ny afanahy masina. Miala nareo tsy manakeza, tsy manapahefana aminay. Rahan'i Jesosy dia mandravarava ny fahavalo rehetra. Miala ny tokantrano. Miala ny devoly Lusifera. Torana amin'ny afanahy masina. Torana amin'ny afanahy masina. Vedana andavaky ny elo. Vedana andavaky ny elo. Vedana andavaky ny elo. Miala devoly Beelzebua. Tsy manakeza. Jesosy.
tena amin'andro Jesosy andavaka miendrika zareo, entinareo satana Beelzebub any andavaka miendrika zareo, torana amin'ny afo Jesosy, torana amin'ny afo Jesosy, torana amin'andro Jesosy, torana amin'andro Jesosy andavaka miendrika zareo, miala Beelzebub tena amin'andro Jesosy, tena amin'andro Jesosy, tena amin'andro Jesosy, miala andavaka rehetra zareo, ina amin'andro Nazareta, miala zareo, miala rehetra mandringana, tsy manan-kely tsy manam-pahasalamana, miala rehetra mandringana, torana amin'andro Jesosy, torana amin'ny afo masina, torana amin'ny afo rehetra mandringana, torana amin'ny afo miala nareo andavaka miendrika zareo, ongotana amin'andro Jesosy, ongotana amin'andro Jesosy andavaka miendrika zareo, tena amin'andro Jesosy, tena amin'andro Jesosy, miala devoly mpamosavy tsy ambinina reo devoly mpamosavy tena amin'andro Jesosy, tena amin'andro Jesosy, tena amin'andro Jesosy, fena tany foana amin'ny zareo, fena tany foana amin'ny zareo, miala reo devoly drabona fitoloha, tena amin'ny sabatry ny tompo, 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 feu de cet esprit, 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 torana amin'ny afana masina, torana amin'ny afana masina, torana amin'ny afana masina, ferona andavaka feu de cet esprit, feu de cet esprit, feu de cet esprit, torana amin'ny afana masina, miala reo, miala devoly mena rarahely, miala devoly mena rarahely, tena amin'ny sabatry ny tompo, tena amin'ny sabatry ny tompo, tena amin'ny sabatry ny tompo, torana amin'ny afana masina, torana amin'ny afana masina, torana amin'ny afana masina, miala reo tsy anakitsy fanavana reo, miala reo, miala devoly zava-drano, miala devoly zava-drano, torana amin'andro Jesosy, 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 devoly zava-drano miala aminay, torana amin'andro Jesosy, torana amin'andro Jesosy, ferona tany foana, ferona tany foana, miala devoly Jezebela ny tany foana aminareo, torana amin'andro Jesosy, entinareo izay tsotsotra ataonay, torana amin'andro Jesosy, torana amin'andro Jesosy, torana amin'andro Jesosy andavaka ny elo plasareo, miala nareo, devoly fahakalana rehetra tsy azo kely aminareo fa torana amin'andro Jesosy, torana amin'andro Jesosy, torana amin'andro Jesosy, devoly manimba ny asan'Andriamanitra rehetra tena amin'andro Jesosy, tena amin'andro Jesosy, tena amin'andro Jesosy, tena amin'andro Jesosy andavaka ny elo plasareo, miala nareo tsy manan-kely aminareo, tsy manan-pahefana reo efa resinareo, any plasareo rehetra foana plasareo, miala miala ny devoly alina fahafatesana, torana amin'andro Jesosy, torana amin'andro Jesosy, miala miambina, miala ambany, torana amin'andro Jesosy, fanaraka tsotsona dia miala tsy manan-kely reo fa raha Jesosy mandrakitra ny tokantrano, raha Jesosy mandrakitra ny tokantrano, raha Jesosy mandrakitra ny ambona, raha Jesosy mandrakitra ny torana amin'andro Jesosy, miala fahafatesana, tena amin'andro Jesosy, tena amin'andro Jesosy andavaka ny elo plasareo, entinareo satana, entinareo satana, miala nareo, miala devoly ny accident, torana amin'andro Jesosy, torana amin'andro Jesosy, torana amin'andro Jesosy, tena amin'andro Jesosy andavaka ny elo plasareo, miala devoly fahakalana, tena amin'andro Jesosy, tena amin'andro Jesosy, tena amin'andro Jesosy, miala devoly mpampiady rehetra, tena amin'andro Jesosy, tena amin'andro Jesosy, feu de cet esprit, 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 andavaka ny elo plasareo, entinareo satana, any plasareo, tsy manan-kely aminareo, tsy manam-pahefana fa resinareo, miala nareo tsy mipetrapetraka amin'ny écran telefôna koa nareo, tena amin'andro Jesosy, tena amin'andro Jesosy, tena amin'andro Jesosy, tena amin'andro Jesosy, andavaka ny elo plasinareo, raha anao Jesosy mandrakitra ny tokantranonay, raha anao Jesosy mandrakitra ilay tsiraray avy, raha anao Jesosy mandrakitra ny asanao, raha anao Jesosy, raha anao Jesosy mandrakitra ilay tsiraray avy, sotranao Jesosy, sotranao Jesosy, miala ny aretina rehetra izay mipetrapetraka aminay, torana amin'andro Jesosy, torana amin'andro Jesosy, miala ny aretina rehetra, miala ny aretina, torana amin'andro Jesosy, feu de cet esprit, feu de cet esprit, feu de cet esprit, miala ny aretina rehetra, torana amin'andro Jesosy, torana amin'andro Jesosy, torana amin'andro Jesosy, torana amin'andro Jesosy, andavaka ny elo plasareo any sotra Jesosy, sotra Jesosy, tera ho anao, aja ho anao, voninahitra ho anao, sotra Jesosy, fenohy ny fanahy masinao izay, fenohy ny fanahy masinao tokantranonay, fenohy ny fanahy masinao tokantranonay, fenohy ny fanahy masinao ny tenanay tsiraray avy Jesosy, fenohy ny fanahy masinao Jesosy manalao, tera ho anao, aja ho anao, voninahitra ho anao, sotra Jesosy, sotra Jesosy, sotra Jesosy, aleluia, 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 sotra toko malalao, aleluia, aleluia, amen, amen, voninahitra ho an'i Jesosy, sotra Jesosy, aleluia, 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 sotranao tompo, ny amin'izao tapany voalohany vita izao,
Sotranao Jesosy io ny amin'ny teninao rehetra izay azonay teo. Sotranao Jesosy io ny amin'ny nanafahanao anay Jesosy. Sotra tompony androaka ny asany maizina rehetra. Izay tompo dia fitaovana fotsiny ihany. Fa ianao tompony nandroaka nandresy Jesosy satria ianao no mpandresy Jesosy. Sotra tompo nandravarava ny asany maizina rehetra Jesosy amin'ny sotra Jesosy aho. Sotra ny amin'ny ankonanay tsiraray avy izay manana ankonana. Sotra ny aminay tsiraray avy Jesosy. Ny voninahitra ho anao Jesosy. Ny voninahitra ho anao Ray Malala o. Sotranao. Sotranao fanahy masina nameno anay. Sotranao fanahy masina amin'ny teninao. Ka mangataka aminao fanahy masinao. Oka ianao mbola hiasa amin'ny mpanomponao. Mbola hiasa aminay tsiraray avy koa ny amin'izao fandraisana ny fanasanao zao. Oka ianao Jesosy anatra. Oka ianao Jesosy no hiasa. Ka tsisy ny asakana. Misaotra tompo. Misaotra tompo. Misaotra tompo. Aleluia. Aleluia. Amen. Amen. Afaka manomboka ianao tompo. Amen. Dia mbola miarabantsika rehetra ry havana minaran'i Jesosy Kristy Tompo. Dia mampitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana, ny fiadanana amin'Andriamanitra Ray Jesosy Kristy Tompo, ary indrindra ny firaisana amin'ny fanahy masina izay efa natsoantsika teo. Rehefa tena mibebaka sy mifona tamin'ny Tompo izany tsika dia mino fa efa namela ny helokontsika izy ary dia sambatra isika satria araka ny teniny hoe sambatra izay voavelan'ny heliny sy voasarona ny fahotany. Fa dia misaotra ny tompontsika mamela ny helokontsika mandrakariva. Miomantsika amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Araka ny teny teo zany fa nambara amin'ny mpanompony teo fa zany no tenin'ny tompo. Jesosy no niteny hoe izao no atao fahatsiarovana ahy dia ahatsiaro ny tompontsika. Io dia anisan'ny fahatsiarovana mihitsy. Dikan'izay ampatsiahivina foana fa ny tompo dia tsy niteny mihitsy hoe tsarovy ny andro naterahako. Dia ankalazao ny andro naterahako. Izay ny daty tsy fantatsika tsara fa tsy tena daty marina. Mety hoe tsy diso ny olona raha hoe te hankalaza ny fahaterahana izany fa tsy raha tena mihaino ny tenin'Andriamanitra ny tenin'ny tompo dia tsy niteny an'izany mihitsy izy hoe ankalazao ny andro naterahako. Fa ny teniny dia hoe niantso ny mpianatra izy. Ary io dia tsy adino mihitsy ny fankalazana ny amin'ny Pasika io sy ny amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo io zany dia izao ozy izy natao fahatsiarovana. Ka izay mahatonga antsika hoe rehefa mibebaka tsika natao batisa tamin'ny ranobe dia ny eken'ny tompo handray ny fanasan'ny tompo zany dia hiaray latabatra amintsika. Alohan'izany dia misy tenin'Andriamanitra ifampizarantsika alohan'ny andraisantsika ny fanasan'ny tompo izany. Efa miomana sady tsika amin'ny Ezekiela 4:12. Ezekiela 4:12 ny 1:12 ka hatramin'ny 20 no hovakintsika zany ka tsika fampianezana fohy alohan'ny andraisana fanasan'ny tompo dia hivavaka aloha tsika alohan'ny hizarantsika ny tenin'Andriamanitra. Eny tompo, misaotranao foana izay satria ianao tokoa no niasa. Ianao no natanteraka izao fotoana izao ary niaino anay ianao. Rehefa tena mibebaka sy mifona taminao izay dia namindra fo ianao, ndranao soa tokoa, ampimanadio, ampimanavao anay ka dia manala izay tsy anao rehetra. Ka niza tompo nanolo-tena niala tamin'ny fahotana, vonona hiala tamin'ny faharatsiana dia handray azy ianao ka dia eo ny sika tompo amin'ny alalan'ny teny izay mbola ifampizarana eto ary indrindra ny amin'ny fahatsiarovana. Handray ny tenanao izay hisotro ny ranao, tena fanadiovana, fanavaozana ny tenanay sy ny fiainanay, fanahinay ka dia misaotra indrindra. Manatrihanay mandrakariva ary mitenena araka ny fombanao fa voninkainy foana ampanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aleluia. Amen. Amen. Dia vakintsika aloha zany ny Ezekiela 4:12 ny 12 ka hatramin'ny 20 ihany aloha akatsika ny tenin'Andriamanitra vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Eto amin'ny Baibolika dia misy lohateny hoe tsy ho ahy sakanana ny fitsaran'Andriamanitra. Tonga tamiko indray ny tenin'ny tompo hoe ry zanak'olona, raha misy tany manota amiko ka manao izay mahadiso
ary atsotrako amin'ny tanako ka tapahiko ny mofo toanainy sady andefasako mosary ary aringoko avokoa ny olona sy ny biby ary na dia ao aza ireto telo lahy ireto dia Noa, i Daniela ary Job dia ny tenany ihany no voavonjy noho ny fahamarinany hoy ny Tompo Andriamanitra. Raha mampandeha biby masika eo amin'ny tany aho ka mandingana ny zana-bahoaka ireny ary lao ny tany ka tsy azon'olona le noho ny biby na dia ao aza ireo telo lahy ireo raha velona koa hoy ny Tompo Andriamanitra dia tsy ahavonjy ny zanany lahy na ny zanany vavy izy, ny tenany ihany no voavonjy fa ny tany kosa ho lao. Ary raha mahatonga sabatra mamely izany tany izany aho ka miteny hoe aoka ho tetezi-tsabatra ny tany ka ho fongorako izy na ny olona na ny biby na dia ao aza ireo telo lahy ireo raha velona koa aho hoy ny Tompo Andriamanitra dia tsy ahavonjy ny zanany lahy na ny zanany vavy ireo fa ny tenany ihany no voavonjy. Ary raha mandefa arety mandingana mamely izany tany izany aho sady ahidiko aminy ny fahatezerako amin'ny fandatsahan-dra mba haringana ny olona sy ny biby ao aminy na dia ao aza i Noa sy i Daniela ary Joba raha velona koa hoy ny Tompo Andriamanitra dia tsy ahavonjy ny zanany lahy na ny zanany vavy ireo fa ny tenany ihany no voavonjiny noho ny fahamarinany. Amen. Mazava ny tenin'Andriamanitra raha zany teny zany fa ny Tompo moa zany ny hanazava azy. Eto dia araka ny teny teo hoe tsy ho ahisan-kanana ny fitsaran'Andriamanitra. Tato dia miteny foana ny Tompo ny amin'ny fitsaran'Andriamanitra io. Mbola ho tenenina eo zany moa zany vakintsika zany eo amin'ny Apokalipsia avy eo alohan'ny teny hoe andraisantsika ny fanasan'ny Tompo hamezantsika ny tenin'Andriamanitra fa ho tsaraina, samy ho tsaraina araka ny asany avy ny olona. Zay afafin'ny olona ihany aho izy no jinjainy. Raha mamafy vary ianao dia vary no jinjainao fa tsy mijinja katsaka na mijinja hoe voaloboka ohatra. Raha mamafy zavatra eny amin'ny tany ianao zany ohatra hoe ny mamafy zava-maniry anana dia tsy maintsy manantena hoe anana inona no afafinao teo dia zay no ho jinjainao zany, zay no raisinao eo. Dikan'izay arakaraka ny ataon'ny olona amin'ny fiainany zany zay no hitsaran'Andriamanitra azy. Eto dia mety hoe rehefa tenenina mivantana moa zany izy hoe atsipiriany dia mety ho azontsika hoe inona moa zany ilay hafafa. Raha mamafy lainga ilay olona dia ho gaga hoe lainga no jinjainy, telo lainga ny fiainany. Raha mamafy ady izy, mamafy fitaka dia mety ho gaga tsika hoe toa misy ady. Raha mamafy loza, mamafy fahafatesana dia misy gaga ianao satria misy olona dia tena mamafy fahafatesana. Hitantsika mihitsy ny olona hoe tia ady, mitondra ny ady dia gaga hoe mety tsy hita amin'izao fiainana izao ilay izy fa amin'ny fiainana any aoriana any na amin'ny taranaka aoriana dia misy ady. Tsy fantatra hoe avaiza fa misy fahafatesana na misy loza amin'ilay fianakaviana. Ka izay zany mila mitandrina tsika. Eo no hita eo zany ahoana ny mety sitrapon'Andriamanitra amin'izay fa eto dia mazava koa ny tenin'ny Tompo. I Ezekiela zany no nazo ny tenin'ny Tompo eto hoe tonga tampoka indray hozy izy ny tenin'ny Tompo. Ezekiela dia mpaminany izay teo amin'ny zanak'Israely. Nampafantaran'ny Tompo zany ny amin'ny sitrapony ho an'ny zanak'Israely dia tonga taminy ny tenin'ny Tompo. Ohatran'izao teny arak'ilay teny teo hoe misy tenin'Andriamanitra tonga. Raha ny eny tsara tsika ny tenin'ny fanahy masina teo dia misy tenin'Andriamanitra tonga amintsika ilay tenin'ny Tompo dia tokony eny zany tsika. Fa tsy hoe ho variana na hoe ho an'ny hafa foana ilay izy fa ho antsika tsirairay avy izay tonga mihaino na mivantana ohatr'izao zany na mihaino tsika amin'ny manaraka. Dia hoy izy amin'ny anaran'i Jesosy 9:17 ry zanak'olona, raha misy tany manota amiko ka manao izay mahadiso ary atsorako aminy ny tanako ka tapahiko ny mofo toanainy
Sady andefasako mosary ary ariako avokoa ny olona sy ny biby ary na dia ao aza ireto telo lahy ireto dia i Noa sy Daniela ary Joba dia ny tenany ihany no voavonjiny noho ny fahamarinany hoy ny Tompo Andriamanitra. Miverina matetika io eto zany dia fantatra mihitsy hoe raha misy tany manota amiko, Andriamanitra eto no miteny hoe misy tany manota amiko dia inona no ataony? Dia tapahany aloha izy ny mofo toanaina. Zay araka ilay teny teo hoe ny fahotan'ny olona ny zavatra ratsy ataon'ny olona ihany zany no isian'ilay loza. Raha mahita ny zavatra miseho erakin'izao tontolo izao tsika zany dia mila mieritreritra ihany. Indraindray tsika mety hoe malahelo sanatria zany tsy hoe mafy dia hoe tena hoe ratsy ny mahazo an'ireny olona hiaran'ny loza sy ny ady ireny, fa zay ilay mila mitandrina tsika dia apetraka foana ny tenantsika tsirairay avy eo anatrehan'ny Tompo. Fa zay mihitsy Andriamanitra ihany no mametraka ny tanana ozy izy, atsotrako ny tanako ozy izy dia tapahako ny mofo toanaina. Eo zay no tena tadiavin'ny olona ety amin'izao tontolo izao ity mba ho velona dia hihinan-kanina ho miaina tsara zany. Fa ny tanan'ny Tompo mihitsy no manapaka an'ilay toanaina, zany hoe rehefa tsy voatoana intsony ny aina dia inona moa zany no tonga an'izay fahafatesana, loza ny dikan'izany. Dia inona no teny hoe sady andefasako mosary ozy izy. Rehefa tapaka ilay toanaina dia misy mosary. Raha mahita mosary zany tsika amin'ny manodidina antsika, amin'ny fiainantsika, amin'ny tsy fananana, amin'ny tsy fahasahiranana dia mila mieritreritra aloha zany tsika voalohany maheno izao teny izao hoe inona ny dikan'izany. Tanan'Andriamanitra daholo ihany ny anton'izany. Ary na dia ao aza ozy izy, mosary azafady, ary ariako avokoa ny olona sy ny biby. Eto zany tsy ny olona ihany hoe misy loza, misy ady no haringan'Andriamanitra fa hatramin'ny biby. Mbola misy tenin'Andriamanitra mafimafy ireo henontsika eo zavatra hitantsika misy amin'ny fiainantsika andavanandro mihitsy no ambarana eto. Dia eto ny teneniny hoe na dia ao aza ireto telo lahy ireto dia i Noa sy Daniela ary Joba dia ny tenany ihany no vovonjiny noho ny fahamarinany hoy ny Tompo Andriamanitra. Eto zany tsika dia mila mitandrina. Eto i Noa sy Daniela ary Joba, ireo raha mamaky ny ten'Andriamanitra ianao dia ny teny mihitsy ny Tompo tamin'ireo olona tsirairay avy ireo hoe olona marina sy mahatoko ireo. Amin'ny teny frantsay izy hoe intègre, juste sy intègre. Zay ny filazany azy. Hoe olona marina sy mahatoko zany hoe olona tena raha henoantsika ny tenin'ny Tompo teo tamin'ny fahabebahana dia ireo natao hoe olona tsopo. Zay mahagaga araka ny miteny matetika zay eto izay mianadahy fa zay zany tsy miresaka amin'ny teny zaraina fa rehefa naheno ny teny nambarany teo amin'ny fibebahana dia zay mihitsy Noa sy Daniela ary Joba dia tsopo. Ny dikan'ilay tsopo hoe intègre juste zany olona marina sy olona mahatoky. Zany hoe olona tena hoe mandeha araka ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Zay ilay tenenina amintsika foana. Betsaka ny fanazavana amin'izay fahamarinana sy fahamasinana izay fa voafehan'ilay teny teo hoe tsopo. Dia hoe inona ny teneniny teo? Dikan'ilay ao anatin'ilay tsopo anankiray amin'ilay ao anatin'ilay tsopo dia hoe manaiky ny didin'Andriamanitra. Inona ny didin'Andriamanitra? Jesosy mihitsy ary ny teny hoe voafehan'izao zavatra anankiray izao ihany izy natao hoe didy. Dia hoe tiavan'Andriamanitra ao ny Tompo Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra, amin'ny herinao rehetra. I Noa sy Daniela sy Joba dia nahatanteraka an'izany. Ary raha hitanao ny fiainany vakiantsika zany, raha vakianao zany tantaran'i Noa, tantaran'i Daniela sy Joba dia hitanao mihitsy zany hoe nankatoan'Andriamanitra tamin'ny fiainany manontolo. Dia hozy koa izy hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Amin'ny teny gasy izy ohatrany hoe ny tiava ny namanao, ohatrany hoe ny namako zany, ny olona fantako na olona tiako natao hoe namana. Amin'ny teny frantsay somary mazava kokoa satria ny teny hébreu moa zany misy dikany maro, fa amin'ny teny gasy ny namana no nandraisany azy. Amin'ny teny frantsay izy hoe aime ton prochain. Prochain tsy fantatrao hoe olona eo akaiky, ohatra hoe tiavany olona eo akaikinao, zay zany no tiany lazaina. Ilay olona eo akaikinao io tsy fantatrao hoe mety olona tianao ve olona tsara sa olona ratsy araka ny mivavaka teo koa. Hoe misy olona manenjika zany ao anatin'ny fiarahamonina, misy olona tsy tianao dia iny natao hoe prochain, iny ilay olona eo akaikinao zany. Iny natao hoe namana. Tsika mieritreritra amin'ny teny gasy ilay izy natao hoe namana, ny olona fantako, ny olona tiako ihany nataoko hoe zay no tokony tiako. Fa Jesosy mihitsy ny teny hoe
ny teniny amin'ny zanak'Israely ny teny hoe raha misy hoe ny fahavalonao izy dia tokony ho fahaizana koa na enjehanao fahavalo fa ny tompo mihitsy ny teny hoe mivavahana ao amin'ny fahavalonao ary meo hanina izy meo rano izy hosotroana. Zay le olona hoe tsopo tsy mitana alahelo, tsy mandeha araky ny faharatsiana ary indrindra mahafantatra ny tenin'Andriamanitra. Raha tsy fantatsika ny tenin'Andriamanitra dia manaonao foana tsy ary tsy manarak'izay tahaka ny Noasy, Daniela sy Job reto. Reo tena namaky ny tenin'Andriamanitra reo ary tena nandinika ny tenin'Andriamanitra andro aman'alina ary mivavaka andro aman'alina dia nanaiky dia nandràny tompo azy ka zay le izy hoe zay zany ny anankiray hoe olona tsopo na tahaka ny Noasy, Daniela, Joba nefa tsy voavonjiny, nefa ny tenany dia ny tenany ihany no sisy ny voavonjiny noho ny fahamarinana. Zany hoe olona marina izy araka le teny teo sy mahatoky. Fa ny tenany ihany rehefa tonga zany ny fitsaran'Andriamanitra dia eo no fakapana amin'ny olona. Zay dia manaraka an'le fiaraha-mivavaka ohatran'izao tena misy fahamasinana misy fahamarinana fa tsika tsirairay avy dia tsaraina araky ny asantsika araky le teny teo. Tsy hoe le mpanofon'Andriamanitra na ohatra amintsika amin'izao fiaraha-mivavaka izao dia hoe tena mafana fo tsika na tena mivavaka be le mpitarika eo fa izy ny tenany ihany no voavonjiny. Zany hoe tsika tsirairay avy zany rehefa mandroso eo anatin'Andriamanitra dia samy mamonjy ny tenantsika zany tsika raha ny tena marina. Fa tsy mihatehatra ny amin'ny fahamasinana na fahamarinan'ilay mpitarika zany na mpitondra fivavahana na zay olona eo akaikitsika. Tenin'ny mpanompony eto zany Mama Felisia matetika hoe tsika zany tsy afaka ny fampitatana hiakatra any an-danitra rehefa tonga ny tompo dia samy mandeha daholo. Na mpivady ary tsy afaka ny fampitatana hoe ndao tsika hiainga fa indray ahozy izy dia hajanona raha samy miara-matory eo ary. Noho ny biby na dia ao aza io telolahy ireo raha velona koa ny tompo Andriamanitra dia tsy havonjy ny zanany lahy na ny zanany vavy izy, ny tenany ihany no voavonjy fa ny tany kosa ho lao. Amin'izao fotoana izao tena na eto amin'ny fiaraha-mivavaka satria tsika malagasy fantatsika mihitsy ny tantara hoe biby masika mandehandeha à Madagasikara any amin'izao fotoana izao. Mamono ny olona, mamono ny biby dia tonga mihitsy eto ny tenin'Andriamanitra. Hay Andriamanitra ihany mandefa ny biby masika. Eo misy endrika azafady fa ato amin'ny ordinateur mitapaka ianao. Eto mainao anao fa eto amin'ny ordinateur tsy intsony ianao manomboka teo amin'ilay hoe azafady izany hoe tsy intsony feo anao ato amin'ny ordi ka tsy haiko ny olona raha ohatra ka maheno na tsy maheno. Fa za maheno anao fa ato anao tapaka. Rasa azafady raha maheno moa zany petisorina tompo fa aleo aloha alamina kely. Miala tsiny indrindra eo amin'ilay hoe hitanao le amin'ilay hoe nao tena ilay hoe na mpivady raha tsy afaka fampitatana eo no teo aorianan'iny dia tapaka tseno ny feo anao no avy eo. Efa mandeha zany izy zao izy izy amin'ny tele biby masika Madagasikara. Tena hoe azafady tompo fa indray iskapako amin'ny anankiray Amen. Miandry kelikely zany tsika alohan'ny handridratsika ny fizarana satria nisy fahatapahana teo tompo. Indrindra tompo.
tena hoe azafady indrindra tompoko. Amen, amen, alleluia. Izao zao mety tsara, mety tsara. Tompo, Dia afaka velao kely ve ilay verset azafady koa? Satria izaho tsy nahavoray ilay verset sao dia misy koa tsy nahavoray koa mantsy azafady a. dia Sapitra azafady. manao fialan-tsiny kely moa zany a toy izantsika ny fanazavana ny ten'Andriamanitra. Nisy fahatapahana teo amin'ny fandraisana ny feo tao amin'ny ordinateur moa zany a dia somary nalamina kely ka efa mety izy zao ka dia toy izantsika ny fizarana. Ny nijanona teo amin'ny andininy fa efatra amby folo tsika. Verena kely zany fa efatra amby folo dia hiditra amin'ny fadimy amby folo tsika. Anaran'i Jesosy hoe ary na dia ao aza ireto telo lahy ireto dia i Noa sy Daniela ary Joba dia ny tenany ihany no voavonjiny noho ny fahamarinany hoy ny Tompo Andriamanitra. Araka ny tenin'ny Tompo teo mpanompony teo zany a dia tsika tsy afaka ny hoe ifampitantana hiditra any an-danitra rehefa ho avy ny Tompo fa ny tsirairay avy no hiditra any an-danitra. Eto zany a na i Joba izay marina, na i Daniela na Noa dia nandeha tamin'ny fahamarinana na dia ao amin'ilay tanàna ao anatin'ny faharatsiana voakapok'Andriamanitra tsy ahavoavonjy ny vady aman-janany ireo fa ny tenany ihany moa sisa no voavonjiny izany. Andininy fadimy amby folo amin'ny anaran'i Jesosy hoe raha mampandeha biby masika eo amin'ny tany aho ka mandingana ny zana-bahoaka ireny ary lao ny tany ka tsy azon'olona leno ny biby na dia ao aza ireo telo lahy ireo raha velona koa hoy ny Tompo Andriamanitra dia tsy ahavonjy ny zanany lahy na ny zanany vavy izy, ny tenany ihany no voavonjy fa ny tany kosa ho lao. Mampatahotra io ary mampieritreritra hoe tena amin'izao fotoana izao a fantatsika tsara ny Madagasikara henontsika amin'ny vaovao fa misy biby masika izay tsy fantatra, mamono biby, mamono ny olona dia gaga tsika. Mety hoe ny tanan'Andriamanitra mihitsy mahatonga azy fa eo ihany koa ny faharatsian'ny olona, ny fanompoan-tsampy sy ny fialana amin'Andriamanitra zany. Ka raha tsy miaraka amin'ny Tompo tsika, ny mpanao ratsy moa zany efa izy efa te handingana, Satana te handingana fa raha tsy tsika tsirairay avy no marina sy mahatoky tanteraka eo anatrehan'ny Tompo dia tsy ny fisian'ny mpanompon'Andriamanitra zany izay hoe andeha araka ny fahamasena sy ny fahamarinana no ahavonjy antsika fa ny tsirairay avy no mila mandeha araka ny fahasaran'Andriamanitra. Fandresahana lavabe izay tamin'ny fibebahana teo hoe betsaka ny tokony hibebahantsika mba tsika no tsy tafahoana amin'ny Tompo raha mbola tsy nandray an'i Jesosy ianao zany dia fotoana zao andraisanao amin'ny Tompo hanoloranao tena fa ho avy ny fandringanana. Efa misy zao zay ilay efa teny efa amin'izao andro farany zao efa hitantsika any ny biby masika izay mitady hihinana ny olona fa ny tsirairay avy no mila mametraka ny fiainany ny tenany eo anatrehan'ny Tompo. Andiny fa fito amby folo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha mahatonga sabatra mamely izany tany izany aho ka miteny hoe aoka ho titezi-tsabatra ny tany ka ho fongorako izy na ny olona na ny biby na dia ao aza ireo telo lahy ireo raha velona koa hoy ny Tompo Andriamanitra dia tsy ahavonjy ny zanany lahy na ny zanany vavy ireo fa ny tenany ihany no voavonjy. Zany amin'izao andro farany izao araka teny teo averina foana fa raha tsapantsika dia izao mihitsy iainantsika zany ny hoteteza-tsabatra zany dia tena ady zany famongorana amin'ny ady hitantsika aty Eropa moa zany tena misy amin'ny ady any Ukraine ny any amin'ny Palestina fa tena mamono fampamono ilay olona sy amin'ny firenena hafa dia tena mifamono mihitsy ka raha misy areo dia heverantsika hoe masina sy marina zany fa tsy ahavonjy ny tenan'ireo olona ireo sisa, tsy ahavonjy ny zanany lahy na ny zanany vavy fa ny tenany ihany no voavonjiny. Ka tsika tsirairay avy mety mieritreritsika hoe ahoana moa zany za zany hoe raha manolotra ny Tompo ianao sisa zany tenin'Andriamanitra koa zany hoe tsy ianao irery no vonjena fa ianao sy ny ankonanao. Kanefa eto dia miteny mihitsy hoe ny tsirairay avy no ho tsaraina eo anatrehan'Andriamanitra. Mety vonjentsika amin'ny finoanan'ny Tompo
Fa rehefa tena eo anatrehany fitsaran'Andriamanitra ho vakitsika zany amin'ny apokalipsy avy eo dia ny tsiraray no vakiana araka ny boky ny fiainana. Andininy fahavalo amby folo, andininy fahasivy amby folo zao aminaran'i Jesosy. Ary raha mandefa areti mandingana mamely zany tany zany aho, sady ahidiko aminy ny fahatezerako amin'ny fandatsahan-dra mba haringana ny olona sy ny biby ao aminy, na dia ao aza i Noa sy Daniela ary Joba raha velona koa aho, hoy ny Tompo Andriamanitra, dia tsy havonjy ny zanany lahy na ny zanany vavy ireo, fa ny tenany ihany no voavonjiny noho ny fahamarinana. Naveriny foana, be da be zany ny arety mandingana, betsaka ny ady, betsaka ny biby masika, betsaka ny loza sy ny fahafatesany zany sy ny mosary efa noteneniny teo zavatra hitantsika amin'izao fiainantsika izao zany. Tsika zany tsy mihetehatra, aza mihetehatra amin'ny anaram-piangonana. Misy zany sasany de hoe zay de efa mankany amin'ny anaram-piangonana, misoratra anarana, manao adidy, manao zavatra maro fa ny tsaran'Andriamanitra tsika de araka ny teniny tsy ho voavonjiny noho ny fahamarinana. Ny fahamarinany tsiraray no amonjen'Andriamanitra azy, amonjen'Andriamanitra tsika zany. Ka zay mila tandremantsika zany hoe inona le fahamarinana sy fahamasinana zay toriany eto amin'izao fiaraha-bavaka izao. Raha manatrika izao ianao, raha zao ianao vao mihaino zany de zay no toriany. Afaka mihaino video maro ianao fa betsaka ny fahamarinana zay mila ambara zany. Ny tsy fanompoan-tsampy, ny amin'ny fijangajangana, ny amin'ny ady araka le teny teo dia ny alahelo, ny tsy fitiavana, ny fankalana ny namana na ny manodidina ny hafa, zany rehetra zany dia hitsaran'Andriamanitra atsika. Ka alohan'ny andraisantsika ny fanasan'ny Tompo, mbola vakiako zany amin'ny apokalipsy toko faharoapolo, ahafantarantsika marina hoe ahoana marina moa zany no tena hoe hitsaran'Andriamanitra atsika eo anatrehany. Satria ny tsirairay avy de eo ana amin'ny Tompo, na de ny maty ary azy izy de mbola ho tsaraina. Vakintsika ny apokalipsy toko faharoapolo, ny andininy raika amby folo ka hatramin'ny fahadimy amby folo, vakintsika aminaran'i Jesosy. Aminaran'i Jesosy hoe, ary hitako fa indro nisy seza fiandrianana fotsy lehibe sy ilay mipetraka eo amboniny. Ny tany sy ny lanitra dia nandositra azy ka tsy nisy toerana ho azy intsony. Ary nahita ny maty aho, na ny lehibe na ny kely, nijoro teo anoloan'ny seza fiandrianana. Nisy boky maromaro novelarina, ary nisy boky iray hafa novelarina, dia ny boky ny fiainana izany. Ary ny maty dia notsaraina araka izay zavatra voasoratra tao anatin'ny boky araka ny asany. Ary ny ranomasina dia namoaka ny maty tao anatiny, ary ny fahafatesana sy ny fitoeran'ny maty dia namoaka ny maty tao aminy, ary samy notsaraina araka ny asany izy. Ary ny fahafatesana sy ny fitoeran'ny maty dia natsipy tany amin'ny farihy afo, izany ny fahafatesana faharoa, dia ny farihy afo. Ary raha nisy tsy hita voasoratra tao amin'ny boky ny fiainana dia natsipy tany amin'ny farihy afo izy. Mampatahotra zany amin'le tany amin'ny Ezekiela teo dia ny tanin'Andriamanitra mihitsy zany nefa manome ny famaizana iainana ety an-tany ety. Fa eto na dia ny maty ary dia ho tsaraina. Zany hoe tsika zany mieritreritra hoe vita tseto ihany dia misy manara-po mihitsy amin'ny fiainana, amin'ny fanaovana ny faharatsiana sy ny fahalotoana, fa ho tsaraina na ny amin'ny fahafatesana any dia isy natao hoe fahafatesana faharoa. Zay natao hoe afo be atsipy any amin'ny farihy afo izy. Ka zay mila mitandrina zany tsika, zay no angatantsika amin'ny Tompo. Angataka amin'ny Tompo zany tsika ny amin'ny rahany, tsisy afa-tsy ny rahan'i Jesosy. Zay nisoratsika amin'ny Tompo hoe tonga Jesosy ho antsika. Raha ny tena marina dia Andriamanitra nifidy ny zanak'Israely hoe ho anazy. Fa noho ny Jesosy Kristy izay nomeny zanan'ilay tokana dia nomeny ho famonjena antsika, ary ny rano nalatsahany teo amin'ny hazo fijaliana no fanavotana antsika. Izy ilay zanak'ondry, izy ilay mipetraka eo amin'ilay seza fiandrianana fotsy lehibe sy ilay mipetraka eo amboniny ozy izy. Io dia
Jesosy Kristy io no hitsara antsika. Io zany dia mahita ny eo am-po araka le teny teo, mahafantatry ny eo am-po tsy miloaka izy na aizintsika na iza na izy tsika na iza nataontsika na inona nataontsika dia ho tsaraina araky ny zavatra nataontsika ka fotoana zao hitodiantsika amin'ny Tompo. Ary rehefa tena mibebaka tsika efa nisy fivavahana moa teo fa rehefa tena mibebaka tsika dia hosatsika zany handray ny fanasan'ny Tompo araka ny teny teo fanasana zao mba hanadiovana antsika ny rahan'i Jesosy no ampy-manadio zay hany no manavaoa sy manala zay tsy fahamendrena rehetra sy manavao antsika dia hanadio antsika araka le teny teo hoe tena zavatra fotsy. Aoka amin'ny ino moa izy teo amin'ny boky hafa amin'ny apokalipsy dia hoe iza reo miakanjo fotsy voadio tamin'ny rano zanak'ondry zay mipetraka amin'ny seza fiandrianana io zany, zay nangatantsika mba ho sasan'ny tompontsika amin'ny rany ka dia hiomantsika handray ny fanasan'ny Tompo zany mba dioviny tanteraka ka dia vaovao ny fiainantsika mba olom-baovao zany tsika manomboka izao ary indrindra hanolo tena ho an'ny Tompo ihany koa raha mbola tsy nanolo tena ho an'ny Tompo ianao. Ny Korintianina voalohany toko 1:10 no hanorenantsika ny amin'ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo ary hitsangantsika ho vakiana ny tenin'ny Tompo dia hivavaka tsika metaka izany teny izany fotoana rehetra zany vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Jesosy Tompo tamin'iny alina izay namadiana azy iny dia nandray mofo ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ilay mofo ka hoy izy, ity no tenako izay vakiana ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy. Dia araka izany koa ny kapoaka rehefa nihinana ary hoy izy, ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako, izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy, na oviana na oviana no misotro ianareo. Hivavaka tsika tompoko. Eny Tompo, misotranao zay ny amin'ny teny ambaranao satria ho tsaraina tokoa zay. Ho tonga ny loza, ho tonga ny ady, ho tonga ny mosary. Nefa zay Tompo dia efa nanolo tena teo anatrehanao ka dia ho tso-po zany ny faniriana tsirairay tahaka ny Noa, tahaka ny Daniela, tahaka ny Joba ka ho raisinao Jesosy araky ny fahamarinan'ireo ny tenanay. Mba zay izao Jesosy ho voasoratra ny anaranay tsirairay avy dia mibebaka sy mifona tanteraka teo anatrehanao eo amin'ny bokin'ny fiainana ka dia misaotra indrindra. Zany no asahinay, zany indray no ijoroanay anatrehanao handray izao tenanao zao Tompo, araka an'izany teninao zany ho fahatsiarovana. Ianao nanolotra ny tenanao teo amin'ny hazofijaliana, ny tenanao ianao ilay tena mofo midina avy any an-danitra ka dia ianao no tena fiainana, ianao mitondra hery, tanjaka, fahasalamana. Dia tahaka izany koa ny rahanao Jesosy ampy manadio manavao anay. Ianao ilay zanak'ondry nanolotra ny ranao soa ho fanadiovana sy fanavaozana anay ka dia hisotra amin'ny ranao soa ka dia hisotro i ranao zay hihinana ny tenanao ho tanjaka, ho hery fahasalamana ary indrindra ho fanadiovana ny fiainanay tsirairay avy manomboka izao ka ho mandrakizay. Amen. Raisintsika ny mofo dia hohanintsika zany amin'ny anaran'ny Tompo. Toy izany ihany koa ny ranom-boaloboka dia sotroina amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa na oviana nareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny Tompo mandra-piaviny. Amen. Vavaka tsika. Eny Tompo, misaotra anao zany amin'ny ranao
manadio anay dia raha anao ny tena fisotro izy ianao ka dia mandory izay tsy anao rehetra ny aretina, ny fahafatesana, ny loza ao anatinay hitsimoka aretina valana aretina amin'ny tenanay tsirairay avy, amin'ny ankohonanay koa entinay aminao zany ary indrindra amin'izao asa fanompony izao dia hanadio ianao indrindra n'iza n'iza nanolo-tena tsy niaiky ny fahotany teo anatrehanao. Dia ilay tenanao no tanjakay no herinay no fahasalamana, hitondra fahasalamana ihany koa. Ka dia apetraka aminao ny fiainanay no avy rehetra manomboka izao. Aoka ny voninahitranao niseho ny sitraponao irery ihany ho tanteraka amin'ny fiainanay hatramin'izao koa mandrakizay. Dia misaotra Tompo amin'ilay tananao mahery ianao tokoa miaino any an-danitra any. Ianao ilay tena mivavaka aminay andro aman'alina ho anay eo anatrehan'ny iray. Ka dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka rehetra izany. Misaotra Tompo, misaotra Tompo. Aleloia. Amen. Dia misaotra ny Tompo tsika ny amin'ny tenan'ny Tompo sy ny rano izay nomena antsika. Dia averiko omeko an'ny Mama Felisa zany ny teny famaranana alohan'ny hisarahantsika. Manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Aleloia. Saotran'i Jesosy tika mba vita soamantsara ny fotoanan'io ary nahazo hery vaovao koa tsika avy nandray ny fanasan'ny Tompo. Dia misaotra betsaka ny mpanompon'Andriamanitra ny amin'ny fitondrasana an'izany. Ry havana miala tsiny kely teo satria ohatran'ny hoe nisy tapaka kely ny feon'izy zoky Erika dia miala tsiny kely ny amin'ny fahatapahana ohatra ka sendra tapaka tany aminao tany. Dia izay zany ny fotoanan'io dia amin'ny herin'ny an'ito izao indray zany ny fotoana raha mbola tsy tonga Jesosy na mbola tsy miala eto ndray amintsika tsirairay avy dia izay menada metraka veloma aminareo anatrehan'i Jesosy Tompo. Veloma Tompo. Veloma Tompo.